Fisindana ihany ty resaka connexion sy resaka crédit. Dia tsy mba nanontany dia ahoana ny atao dia tsy maintsy mandeha amin'ny tolotra dia inona ny tolotra inona ny crédit dia telma dia inona izy dia telma mora hoanina zay zany le mora hoanina le number one ka zany mena an'le mora hoanina androany fofo ihany dika zay fa tsy ohatran'ny ana-piangonana akory zay zany le izy mba ahafahana misotoko communiqué misimisy zany dia dia sasy manahoana ny andro any zay aty fa tonga dia vavany zay zao misy fikambanam-behivavy zay zany malaza dia ny Madagasikara mivorona indreo mandeha isan-taona asa raha fantatsareo ivelan'ny fiangonana izy mivory indreo mandeha isan-taona izy ivelan'ny fiangonana izy amay ina izy tsy magro politique miary tonga dia manivy le fakaponareo fikambanany vehivavy valomaso zany zay isan-taona ihany io vaovao fa mananga indray misy fikambanam-behivavy tema valomaso andohary alafany eo zany livivy ao anatin'ilay volan'ny fanavaozantsika zay ve dia mba iresaka fanavaozana kely izy rehefa namaky Mofonaina anao any zany mba maraina sy maninona fa hariva koa afaka mbola mamaky dia Mofonaina le ao anatin'ity izy rehefa namaky mbola tsy misy tsy maninona zany tsy maninona afaka mamaky nareo fa dia koa ny anay hariva manao zay koa zany voatery maraina koa maraina azakazaka be eny ary karaha voalahatra androany zany izy rehefa tsika fony amin'izany atao hoe fanavaozazany mba tsy le valomaso tsika ary makoa le valomaso koa tatarenanareo fa isaka valomaso zao folo taona fitezaka ao Madagasikara hitako daholo tena mifetry vehivavy misy mamonfronto misy milaretsabe misy mandindy maliny tena fety be zany isan-keritaona valomaso zany ary azahoana vehivavy be dia be isika tsy zany tao ato anatin'ny fiangonana dia zareo ny ezekela toko valo-ambin'ny folo zany andratahako olona roa mamaky anazy mba iombinatsika olona roa ezekela toko valo-ambin'ny folo andiny fatelo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo telo amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo io koa mbola resahako amin'ny ekidididy amin'ny zoma tamin'izay ndray izy atao lohateny hoe mioty faty indray zany izy amin'ny zoma mioty faty zany inona amin'ny fanafody fahafatesana zay ndray zany le izy amin'ny zoma ndao ary angatahako olona anankiroa tsara be raha le lasy vehivavy anankiray mamaky ny andininy fatelo amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo dia ny anankiray sivy amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo tsy mainona fa ataovy le lasy izy fotsiny ny anankiray 23 ka hatramin'ny 28 dia ny anankiray 29 ndao ary mba vaky maty amin'ny anaranto moa sitrako koa va ny fahafatesana ratsy fanahy ho Jehova tompo fa tsy mialany amin'ny alehany mba ho velona izy fa raha ny marina miala ny fahamarinana ka manao mety ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy ho velona va izy ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy hotsarovana noho ny fahadisoana izay nandosoany ny fahotanana izay nanontany dia ho faty izy nefa ho ianareo tsy marina ny fitondran'ny tompo mianohange ny taranak'Israely momba ny mitondra govany ho tsy marina tsy ny fitondranareo zany tsy marina raha ny marina miala ny fahamarinana ary manao meloka ka maty amin'izany dia maty noho ny heloka nataony ihany izy ary raha ny ratsy fanahy miala ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy dia ho velominy ny fanahiny raha mahity izy ka miala ny fahadisoana rehetra izay nataony dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty fa hoy ny taranak'Israely tsy marina ny fitondran'ny tompo ry taranak'Israely ny fitondra vanty tsy marina sy ny fitondranareo vanty tsy marina ko asamotsaraiko araka ny ataonareo azy ianareo ny taranak'Israely hoy Jehova tompo mitodika ny deba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fa raha tena mameloka anareo intsony izany
Esolo afaka aminareo mifadosoanareo rehetra zay nataonareo ka manaova fovaovao sy fanavaovao ho anareo. Fa nahoana no faty ianareo ry taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah tompoko mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Ray masina ho Manamasina ilay fahamarina, teninao fahamarina. Amen ary afaka. Zay jerentsika eto fotsiny dia hoe iza ny olona tsy mety miavao. Zay fotsiny zany le jerentsika eto. Hoe iza ny olona tsy mety miavao amin'ity zany. Satria antanterina foana fa iza le manavao? Andriamanitra ny manavao, fanahy masina ny manavao, Jesosy ny manavao, fa tsika ny miavao. Iza le tsy mety miavao? Efa mety manavalona ve nareo? Mety manavalona ve nareo? Navy texte teo? Eny ary tsy maninona. Tsy maninona. Ndao ary ovakitsika ny 2020 ngatako présidente amaky ny 2020. Io zany le tsy mety miavao na ahoana na ahoana. Rehefa hoy ianareo tsy marina ny fitondrany tompo miainoany ve taranak'Israely no ny fitondrako zany tsy mety no tsy marina tsy ny fitondranareo zany tsy marina Takatakasinareo ve iza ny olona tsy mety miavao anatin'izany? Takatakatsareo ve? Eny ary e. Dia zay ihany hoany resahantsika 10 minitra sisa dia vita zao ny olona samy manome tsy mihafa. Tsy mety avao mihitsy zany olona zany. Andriamanitra reto teneniny 2020 hoe ahoana? Tsy marina ny fitondran'ny tompo. Ny tompo sahantsika rendako zay zao. Zenao filoha. Maman papa. Mefone, tento zany. Filohan'ny vehivavy ahoana ve filohan'ny zany? Amboninahitra. Ny olona mpanometsiny an'Andriamanitra tsy menatra amin'ny mametsiny mihafa. Ary indrindra izy tsy manao. Zany le tena zava-dehibe. Ary zay no tenenin'ny tompo eto hoe mila miovonareo aloha mivalalana mihitsy. Mahafinaritra be tenenin'ny rady teo hoe mpidia ary mavolia ary fa diso lalanareo. Tena diso lalana. Zay zany eto resaka lalana eto dia zay zany lisika fahadio ary afaka ao. Zay no ampitaina amintsika na ho anao aza manome an'Andriamanitra, aza manome fa tsy mety miavao mihitsy ny olona ohatran'izany zany. Ary ny fikambanana mora orina indrindra hono dia fikambanana vehivavy. Ary ny fikambanana mora misaraka indrindra koa dia fikambanana vehivavy zany. Satria susceptible. Zay zany le susceptible ohatra honinareo. Dia misy indray mandeha sakona valomarsa ny tompo. Tsy ampanangatahana izy ny tonga ny tovo. Io zany. Zany tsika miavina. Izy ny tonga ny folo. Iny io amin'ny folo tsika mivory eo. Tsy zay ve? Iny folo eo dia tsy teny zao izy ny tonga ny folo. Fa présidente tsy afamiany akoatra zany. Izy ny tonga 50%. Ary izy ny indray mandeha. Dia ny solution atolotry ny tompo eto zay mba afaka miara-mamaky amiko dia hoy izy hoe 20 tapany farany tapany faharoa mitody ka mibeba amin'ny fahadosoanareo rehetra dia tsy tonga mahameloka anareo tsoa zany. Manaraka esory ho afaka aminareo fahadosoanareo rehetra zay nataonareo ka manaova fovaovao sy fanavaovao. Tsika misy asina manao an'izany fovaovao sy fanavaovao zany. Le fo aloha fitiavana zany. Fitiavana ny tompo dia fitiavana ny sampana. Zay fiboana mitevao sampana. Zay zany izy. Dia le fanako le toe-tsaina zany. Zay zany io zany. Izy le toetsika rehetrarehetra fa dia ahorony ny tompo ity ary tiany ny tompo ty fikambanana vehivavy ty matoa.
Zay zany tena tian'ny tompo izy ity zava-dehibe zany. Ny sampana mora orina indrindra ao anaty fiangonana dia teny. Inona sekoly lahy. Dia nisy tekeny sampana tanora ary ny sampana vehivavy. Zay mora orina indrindra. Mandana ny fiangonana hatrany ambanivohitra fa tsy maintsy misy an'ireo. Sarotra orina indrindra sampana lehilahy. Ka dia ny tonga aminay izany fiavozana izany, izany fanavozana tompo izany a, dira fafita ambin'ny folo zavatra dia nova changement de vie. Andriamanitra voninahitra 24 117